raisanao fifaliana manakariva ny mitsidika ny tokantranonao ary mitafa aminao mivantana amin'ny alalan'izao fandarana izao dia manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fitahiny amin'ny fafenony ho antsika tsiraray avy andinika indray ny loha hevitra zay efa na raha ntsika nandritra n'izay andro maromaro zay le hoe anao zava-dehibe ho anao tokoa Jehova ary androany dia te hitarika anao andinika loha hevitra anankiray aho hoe aza makatahaka aza feno fakatahaka eo amin'ny fiainana kanefa melohan'izany a dia manatsanao mba hiaraka io mbavakytsika rahay malalo akory ny hafalianay satria nytantaninao sy mibininao zay mbola novelominao ka afaka miantso ny anaranao omemboninahitra ny ianao ary izay kosa dia hotahinao ny fomba manokana diovy izay amasino ary aoka ho tsapanay fa manatrika izao fotoana izao ianao dia mitenena Jehovah fa miaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ry hava-malala omaly tsika dia nanaraka ny fiainan'i Davida ary ny zava-dehibe nataon'ny Jehovah tamin'izany mpanompony zany dia nanolorany ny lohan'ny Goliata ary ny marimarina koa zany dia nanafan'Andriamanitra an'io vahoakan'io tamin'ny alalan'ity mpanompo kely ity dia Davida kely zany lesona soatsika zany dia zao na manahoana ny akeliny andraikitra omenao araky ny eritreritrao zava-dehibe eo amin'ny Jehovah zany ary na ahoana ny fiheveran'ny olona ny aminao fa kely sy bitika ianao dia eo anatrehan'i Jehovah ianao dia fitaovana azo ny ampiasaina azahoana fandraisana azony manome voninahitra ny anarany ihany koa androany hotoizantsika kely izay momba ny Davida izay ary misy loha hevitra iarahantsika mandinika eo dia hoe aza makatahaka dia andeha hovakitsika avy hatrany a ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Samuel voalohany toko fa 17 ny andininy fa 7 dia zao ny fivakiny ary Saoly nampiakanjo an'i Davida ny akanjo fiadiny ary nanisy fiarovan-dovarahana tamin'ny lohany sy ny ampiakanjo azy fiarovatratra inona moa no ifandraisan'le loha hevitra hoe aza makatahaka dia zao tokoa satria manoloana ny Saoly sy Davida zay vonina ny anao ny fiaika dia misy lehilahy avo ranjanana manana ny fiarovana rehetrarehetra eny aminy ary io lehilahy io dia matoky ny amin'ny alehibiazana 3 metatra sy 12 santimetatra matoky ny amin'ireo fitaovam-piadiana eny ampelantanany ary azo ny antoka fa ho mongomongo ho potika zay rehetra mifanehitra aminy raha hoarina zany dia zao tamin'ny andro tamin'izany fotoana zany dia ny miaramila araky ny tantara dia nitondra inona nitondra basy tafondro ary ny malagasy tamin'izany fotoana zany dia tsy nanana afa-tsy lefona sy pilotra tsy fantatro ary dia zay le hoe atody miady ambato potika mongomongo dia izay zava-misy izay no tonga tao an-tsain'ny mpanjaka Saoly ka izao no teneny Davida efa tsy azo ahisoka ianao tsy azo ahilika ianao fa mbola miziriziry foana fa izao Andriamanitra ao izao no hitiko inao dia zao azafady miankina aminao ane Davida no mety ho toy ny tantaran'ny fiainan'ity firenena misy atsika ity raha resy eo ianao dia tsy ianao rery ny resy fa voalohany indrindra amin'ny mampanjaka dia ho lasa andevo koa zany ho lasa mpanompo aho zany tsy ho mpanjaka tsony manaraka an'izay ny firenena misy atsika mihitsy ho lasa andevo ho lasa mpanompo ny Filistina zany tsika dikan'izany
aza ataonao vitavita hoena zao ny zavamisy e jehova ny tantanay e na vitanaka an'izao a na vitany ikeko zany fa saingy zao avianao aty reto ny akanjo hitanao isaoly io azafady hitanao io goliata io jerevy izy dia naky saoly ary raha azony natao koara nampitombo ny alavany davida sy ny abeany davida de ho nataony mba afaka ifanandrina amin'izy amy goliata tsy fa tsy vita moa izay fa nian'ny azony natao de zao napakanjony ninona izy hoy ny fanambarana to hoe ary nampiakanjo any davida ny akanjo fiadiny ary nanisy fiarivoando varana tamin'ny lohany sy nampiakanjo azy akanjo fiarovatratra ireo rehetrarehetra reo dia lay fitaovana hitany teny amin'izy teny amy goliata misy fiarovando misy fiarovatratra misy fitaovam-piadina de andeha omena an'izay koa ny davida kely ryavana zany ny atao hoe makatahaka kopy kole ary ndrandray de izay no fianatsika kanefa tsika manana an'le andriamanitra mitady an'izao fomba zao ny fomba fanao ny any amin'ny fiainana tsy manana dia andeha izany dia ndrandray iarany mampalahelo ary tena mampitsangam-bolo de zao any amin'ny tontolo ny fiangonana any amin'ny tontolo ny ankonany zanak'andriamanitra dia feony fakatahaka eto a de teteny tsara ny makatahaka rehefa zavatra tsara zavatra araky ny tokony izy fa le fakatahaka eto de zao fanadinoina tanteraka ny herin'andriamanitra ary rehefa adino ny fatokina ny herin'andriamanitra dia makatahaka ny hitany maso zao andray ony eny fatao hoe zao andray ony eny fatao hoe zao andray ony ny entina eny fanady ao amy tontolo ny fivavahana ary dia tena feny fakatahaka ry ava-malala fotoana mety izao tsy asitsika an'izany fakana tahaka zany fa andeha iverina dia inona nataony davida manoloana an'izany dia hoy izy hoe ary davida amin'ny andininy fahasivy amy telopolo ary davida name ny sabany tamin'ny akanjo fiadiny dia nanandrana andeha fa tsy mbola nazatra azy izany ka hoy izy tamin'ny saoly tsy afa mandeha am'reto fa tsy mbola nazatra ary de nesorony davida izany saotra ny davida tsika nanome lesona tsy mahazatra reto de nitsoahany zany ary de navelany tamy tany mba sa maka lesona ny am'zany fiainany davida zany ve ianao sy za ny fiangonana ny tokantranonao ny fiarahamonina ny firenena rehefa misy zavatra anankiray ka tsy zay ny tena mahazatra anao amy mahazanak'andriamanitra anao amy mahavahoaka n'andriamanitra anao mba sai ny teny hoe tsy mahazatra ty tsy mety amiko ty ohatra rano mangatsika amy fisotronao ranom-boankazo fisotronao de misy lanonana ara-panatanjahantena misy fananana ara-panatanjahantena de red bull no sotronao lay mampatanjaka anao lay mampinofosana anao sy mitondra iranao zanak'andriamanitra ianao noforonon'andriamanitra araky ny endriny ianao ary fiarany aminao andriamanitra aza makatahaka betsaka ny endriky ny fakatahaka am'izao fotoana zao lasy vavy ny namoronan'andriamanitra ny olony andaony rainy sy ny reny ka ikambana amy vadiny fa tsy hoe ikambana amy vadiny zareo na hoe lasy lahy be fakatahaka ny olona am'izao fotoana zao na ny fitafy na ny fihinana na ny fiteny na ny fisainana
na ny atao feno fakatahaka fa davida eto ny teny hoe tsy mahazatra azy zany dia napetrany tamin'ny tany ary de hoy izy hoe zao ny voalazany ary nitondra tena teny an-tanana izy ny fidy vatikolonjy 5 tao amin'ny loasandrika nataony tao amin'ny kitapo ny fitondran'ny miady inona moa ny hevitra zany naka ny teana izy hitatsika tany melohany zay tean'zay tia ny teana ary tia ny fitaovam-piadina mahery vaika indrindra azotsika ampiasaina ary afaka ampiasa atsika de ny tenin'Andriamanitra ry ava-malala vatikolonjy aizany nangalana ny vatikolonjy nangalana ny vatikolonjy tsy hoe teny an-dalana fa tsy maintsy makany amoron-drano anao ary reny vatikolonjy reny tsy tonga eo amin'io vato makolonjy anazy io fa misy fampikasokasoka entin'rika atopatopany eo de lasa manome endrika mahafinaritra ny finoana ny vatikolonjy ny finoana zay avelan'Andriamanitra isedra ireo toe-javatra maro aza raisina hoe kapoka ny coronavirus fa misy zavatra tian'Andriamanitra aseho ny fahavalo ny tompon'ny coronavirus ny aretina satana fa saingy zao ireny rehetrarehetra reny avelan'Andriamanitra aseho anamboatra ny finoko anamboatra ny finoanao ny tsifisina tsy avy amin'Andriamanitra ny tsifisina fa vokatry ny fahotana tsy avy amin'le ratsy fa saingy zao avelan'Andriamanitra iseho reny tsifisina reny anamboarana anao ka atonga anao anana finoana matanjaka tahaka ny vatikolonjy voamboatra ary izay vatikolonjy voamboatra izay finoana voamboatra sy voasedra izay no entinao amelezana ny fahavalo de Goliata izany aza makatahaka zay tsy avy amin'ilay tenin'Andriamanitra betsaka ny ary ny tena zava-doza dia to ohatrany marina to ohatrany mety ihany satria lay fahavalony tsiketriny tsy adaly fetsy lay menarana ela fetsy satria raha izao anao ny tenenina hoe aza mivavaka tonga de ozy nyle hoe avy amin'ny devoly zany fa ny devoly am'izao fotoan'izao tsy miteny anao ntsony hoe aza mivavaka fa izy ara miteny hoe andana mivavaka fa asiny kely zavatra anankiray de nandray tsika makatahaka mivavaka de amin'ny firy ianao mivavaka ay de rovina ianao mivavaka de maritra afirina ianao mivavaka de izy hoe rehefa mivavaka de efa zava-dehibe zay ka natara ary ianao ny zava-dehibe de ny tonga ny am-piangonana de makamakatahaka entsika dia tsara ny mira ozy izy ny devoly de tonga ny am-piangonana ianao de mihira tokoa fa am'izay fotoan'zay mihira ianao de sady mihira ianao ry tompo zanarina aiza ry ava-malala ahoana ny fahatsapanao an'zany mety ozy ianao hoe ty pastera ty koa te tena miaratsiny mi-exagerer zavatra misy anie zany rehefa mihira-pirenena ny olona anankiray manahoana ry tany razanay malala raha misy ara-tena manao an'zany fa rehefa mihira ianao ao amin'ny tempolin'Andriamanitra mba manahoana ny fomba firanao mandeha any mihira aza makatahaka ary ny tena zava-doza aza de zao arak'ilay fomba fiteny teolojiana hoe syncrétisme mampifangaro n'inona ny masina sy ny tsy masina
zany fanambadiana zany eny e matsiny e fa tsy maninona zany raha ampifangorona kely ary ny tempolinao zany eny e ka masiny de afangaronao zavatra tsy masina aza makatahaka ary eto a de hitarika ny sainareo a lalindalina kokoa ny am'izay fakatahaka zay dia izao ny voambara any amin'ny exodosy any amin'ny exodosy toko 12 ny andiny ny fahafito de izao ny voambara exodosy toko 12 andiny ny fahafito de inona no ambaran'ny soratra masina amin'ny anaran'ny Jesosy de hoy izy hoe ary analany ny rà ka tetiny amin'ny toloam-baravarana roa amin'ny tatom-baravarany trano zay nanany azy tonga dia miverina avy hatrany ny saitsika hoe ivoaka ny Egypta ny zanak'Israely ivoaka ny Egypta ny zanak'Israely ary afaka amin'ny fanandevozana kanefa meno an'izany de zao izy fandinganana matsiravina de zao mba hiarovana ny vahoakan'Andriamanitra reo abreo za any Egypta de zao aka ny raha izy de atetiny amin'ny toloam-baravarana sy amin'ny tatom-baravarana izay hinanany azy ny raha de mipetraka amin'ny fanontaniana fa nahoana ny any amin'ny toloam-baravarana tsy ny tatom-baravarana no atsiana ny raha fa maninona raha eo amin'ny varavarana de hoy izy ianao hoe am'izay mba mora hita de hoy iaho hoe raha izay ny heviny de zao amin'ny alina no andalo ny anjely mpandringana de hikatona amin'ny varavarana dikan'izany ny tena mora hita zany dia varavarana mikatona eo ny rano mipetraka fa nahoana ny tatom-baravarana tsy toloam-baravarana de azadino fa any Egypta no milaza nyty toejavatra ty de tsy maintsy jerenao ny tontolo-kevitra hoe inona ny zava-misy andevo ny zanak'Israely ny hebreo tany Egypta andevo tsy manatsafidy de zao manaraka ny fomba any izany zao raha ohatra ka tany nisy azy teo aloha izy dia tany anatin'ny lay no natoriany tante zany fa zao izany zao any Egypta any amin'ny trano ary rehefa mijeritsika hoe egyptianina dia eo amin'ny tolam-baravarana sy eo amin'ny tatom-baravarana egyptianina de misy soratra tahaka ny aty amintsika de eo ny adresy eo ny hoe am'izao tsika no mipetraka fa saingy zao eto amin'ity toerany ity any Egypta de zao any amin'le toeran'ireo de andraindray ary matetika misoratra eny ny anaran'lay olona ny statut social ny rang social ary arakaraky ny toerana misy azy no mety azahoany sy hidirany rehefa maty izy na azo piramidy izy na eny amin'ny toerana hafa eny no mety ilevena zany hoe lay tatom-baravarana sy maravarana ho an'ny egyptianina de eny misy mamaritra ny iafarany na ho any amin'ny piramidy izy na ho any amin'ny toerana tsotsotra izy rehefa ratr' zay maty raha tsy may zany ny hebreo de mety ho any am-panahy koa izy fa rakaraky ny toerana misy azy no isan'ny famonjena azy de hoy Jehova hoe ny rahan'lay biby no atetinao amin'ny tolam-baravarana tatom-baravarana ny trano fa tsy lay anarana ny rang social ankehitriny fadino makatahaka miverena amin'ny tenin'Andriamanitra aoka hiverina amin'ny tenin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra mavery atsika ny fakatahaka jereo ny lesona nomeny Davida fa navelany ny akanjo zay tsy nazatra azy ny toetra ny fomba tsy tsaitsaka azy trano ny tenin'Andriamanitra ray malalo engane izany lesona goavan'izany mba hipetraka aminay ka aoka raha akatahaka zay dia akatahaka ny am' Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra zay mitondra fiainana fa tsy akatahaka ny am'izay ivelan'izay mba hitondra famonjena ho anay
no ny amin'ny anaran-jesosy amen. marary ny fitahin'ny tompo ho antsika rehetra ary manona ny fiadanan'ny tompo ho an'ny tsiraray avy momba antsika rehetra ane ny tompo mahireza tompoko amen. You